eto aho amasony tenany tanora dia mampirisika antsika tanora hitohy hanampy an'ireo ray aman-dreny amin'ity ady zay ataontsika ty tsy voatery ho arema ihany anefa fa rehefa mahatsaro tena tanora dia aoka antsika mba hiady amin'ny fampiasana zaza-tsampitaona satria nahoana satria reo ankizy ankehitr'io reo tamin'izahay mbola mitovy amin'ireo tany amin'ny 1980 niteriny ny fondateur ny tiantoko ariamanty ankizy ankehitr'io no avy ny taona 2000 zao zahay amin'izao fotoana zao fa candidat député amin'izao fotoana zao ka noho izany reo ankizy amin'izao fotoana zao afaka 20 taona dia ho avy ny Madagasikara. Zay ny mahatonga anay ato amin'ny arema mampirisika antsika ray aman-dreny mampirisika antsika tanora mba hiady amin'ny fampiasana an'ireo ankizy tsy ampy taona. Nefa tsy vitan'izay fa mbola mitady vahaolana amin'izao fotoana zao fa misy andrana efa natao amin'ny fitadiavana ny zazavery ny resina any amin'ny eto Antananarivo nanomboana anazy angambana rehefa avao mety teneny zareo fa tsy tadidiko le toerana misy anazy atao hoe poste d'écoute ahafahana miara-miasa zay angambany fa mbola betsaka ny anao mankasitraka misaotra atsika nanaraka ny teniko soratra polasy tompokavy ny zava-misy amin'izao fotoana zao anoany amin'ny 120 isanjato ny zaza-tsampitaona ny miasa ka zay zany nitapaka anay tao dia hoe andaotsika mba hanampy ny ray aman-dreny hanampy amin'ny mahatanora atsika mba hiady amin'ny fampiasana ankizy tsampitaona ny fanamby aloha mbola irahana amin'ny rehetrarehetra fa manomboka manao azy zahay zao fa ny tanjona anay dia tsy maintsy tafita eto Madagasikara manontolo hiady amin'ny ankizy tsampitaona ohatra amin'izany ny vahaolona harosonay dia ny fananganana ny poste d'écoute maneran'ny Madagasikara zany hoe amin'ny poste d'écoute io no iaino ny feon'ny ray aman-dreny fa maninona ny zaza ny miasa dia io ny ray aman-dreny manome zahay sahirana zahay zao dia iny zany nitadiavinay hanaovanay projet hanampina an'le ray aman-dreny dia zay ny fomba ahafahantsika miady amin'ny fampiasana ankizy tsampitaona fa tsy atao forcé fotsiny lay izy fa tsy maintsy misy marimatriaresa matoanao ny latsaka dia vonona zay daty mesenity io fa ny antso ataoko satria eto Antananarivo ny kapitaly dia mbola manao antsoavo amin'ny senity hampitombo ny olona mpanara-maso ny fifidianana ary manao antsoavo amin'ny fanjakana mahefa mba hanampy anay candidat satria tsy milamina ny tany dia mba mangataka zahay mpitandro filaminana mba hanaraka anay mandritra ny fotoana fanaovana propagande satria tsy milamina ny bezozitimina amin'izao fotoana zao tena anisany zao ndrozy ka noho izany na ianao andeha hanao campagne hanao pré-campagne raha matahotra dia izy zany mbangatana fanjakana mahefa hoe mba hijery an'izay amin'ireo district anakefatra reo raha za zany tany aminay dia lany tamin'ny première tour iny ary zay ngamba nytenen'ny ao amin'ny TVM hoe fa manina ny betro turbine ny verina dia betsaka ny osoko ka noho izay zany dia zahay moa tsy afaka anao précaution fa fanja senity ihany misahana an'io dia kinina amin'ny senity ianao anazy ary eto dia mbola matoka ny senity satria matona verina ilay izy dia tsapany senity CS fa tsy nety ny tany ary mampirisika an'ilay mpitantan'ny fifidianana mba handeha tsara ary ny fangatahako izay toerana nahitana osoko rehetra dia tokony hosoloina ny mpikarakara ny fifidiananao any aminay amin'izao fotoana dia zone rouge mihitsy satria ho ay araky ny tentoina raha andeha anao campagne anao tsy sahy manao publicité amin'ny radio hoe zaho andeha ary dia ahoana moa nampisy fifidianana amin'izany satria ianao tonga amin'ny toerana anankiray tsy afaka manao annonce amin'ny radio tsy milamina rehefa misy ny tsy filaminana dia tsy hisy tanàna androso inona le tsy filaminana manjaka ny fangalarana omby manjaka ny any aloha mbola tsisy mandoro-trano fa ny fangalarana sy famononolona ny misy any aminay zao tsy azo atao manomboka amin'ny enina dia fa matory-dolona olona ambany vohitra tsisy mahasamy voka-tsony
raha misy trano vaky eo a dia tsisy olasa ivoaka zany mihitsy